vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran rehefa ataontsika tsara ny asan'andriamanitra tsy misy ozona zany ny ozona mahazo ny mpanompon'andriamanitra dia izao io atsirambina io inona hoe manao atsirambina ozy izy lay bokyny apokalypsy teo apokalypsy toko fafiry izy iny apokalypsy toko faharoa tsy ho vakytsika tsony fa efa haitsika io dia tantarany fiangonana atao Efesosy dia inona ny zavatra nitranga teo aty ny masonao ny fiangonana Efesosy a dia azo adika ihany koa hoe fiangonan'ny mpifankatia fiangonan'ny fifankatiavana fiangonana inona hoe izay mihitsy ny evany fiangonan'ny fifankatiavana resaka fifankatiavana io ny fiangonana voalohany tao aorianany fiangonan'ny apôstôly dia zao ny zavatra nitranga tamin'io fiangonana io inona le hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany io fiangonana io a manana faharetana ozy tsy mahazaka ny mpanao ratsy tsy manaky ny apôstôly sandoka tsy manaky fampianaran-diso fa nampiala azy tamin'ny fitiavana voalohany dia ny ena tsy ny hafanam-pony no ny ena fa ny fifankatiavana inona ny ena ary hitan'i Jesosy io hoe ianao ane Efesosy fiangonan'ny fifankatiavana ndika zany atao hoe Efesosy zany nefa ny alinareo tamin'ilay fifankatiavana inona nampiala azy tamin'ny fifankatiavana io zao raha lasa nambavy malala ny fanamariana hitako fanamariana hitako raha toa ka ny fiangonana manomboka misy fizarazarana mifampialina samy pasteur samy ekipa ray zao ekipa ray zao dia imbampe mialina amin'ny Mesia mifampialina nefa samy ekipa ray dia milaza aminareo fa tsy mitondra vokatra ary zay no natonga Jesosy nanakina n'ity fiangonana ity hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao inona moa ny mahatonga ny fiangonana miala amin'ny fitiavana voalohany mahatonga anaty tsy mifankatia ny mpanompon'Andriamanitra fitiavam-boninahitra kely zany deba fa se rôle mitady toerana dia raha vozay nefa ny toerana misy atsika dia miasimba misy antsika mantsy zao pasteur mety hoe double na mpiara-miasa mifanakaikikaiky le toerana mifanakaikikaiky dia mifandona tena sady tsy mifankatia raha vao misy mpino anankiray lasary dia iny nitoroteny mandra-parivony andro ambony pilipitra aza makany ny tenan'Andriamanitra Jesosy aza makany ataovy aleloha zany ino anale any zany dadanao ara-panahy zany reninao ara-panahy aza makany amen sa tsy amen teneno akatriny aza makany hoe ino ny olana raha makany izy alleluia
ny pinton 3 frère ihany ny lasa teny andotapenaka, io ihany ny lasa teny abaipasy, io ihany lasa tany akarobato, io ihany ny akanitosy, io ihany mbola nalean'ny pasteur any Frantsa sy ny Allemagne any am'izao, io le tao 3 frère io. Alléluia, alléluia. De miara mijinja fotsiny zanaka rehetrarehetra de mandroso beny anay nefa le tato an-tanana ihany. Alléluia. Ianao raha vao madio ny fonao, tsy mialina fisondrotany rahalahinao zany, lasa lavitra ianao. Alléluia. Ianao zany raha ohatra ianao be velona na zava-kany eto, ny teny aminareo zava-kany nareo aminaran'i Jesosy. Osimba ianao zay ny dikan'izay. Miala le fifankatiavana. Tsika tena iray raha lasa nabavy. Amen. Raha tonga eto nareo samy mpendraikitra samy mpanompon'Andriamanitra. Ny moa tsy hoe zavatra misy foana izy io. Ilay pasteur tsy mahay mifandray amin'ny komity. Ilay komity manao didy jadona. Tsy haiko komity any aminareo aloha fa za fa nahita. Misy komity zay de rehefa nijery an'le nijorojoro teo amin'le fanatazana fanatitra le pasteur zany le manisa vola eo. De ozy izy le komity. Miala eo ianao fa efa vitany eo. Ny anao fa vita teny ambony biby. Anay ty. Hitanao, matonga tsy mifanaja ohatran'io efa misy lonilony. Efa misy lonilony inona moa ny asan'ny tompo andeha ao. Raha ny koraly le ty ambony pilipitra ety no ifampialy leto. Dongo micro ohatran'inona. Micro tsy misy feoany. Defa mamalaky ohatran'ireny inona ireny. Ngamba misy kolokolo mihitsy io. Feoany ohatran'ny feona tararaka nefa ny anazaka iny mandeha be ny micro de ny anazy alefany mihitsy. Kivy ohatra zany ohatra zany. Lasa misy fizarazarana. Nefa tsy tokony isy an'izany mihitsy ny fiangonana miverina fitiavana voalohany. Aloha iverenana zany fitiavana voalohany zany. Alléluia. Resaka fifankatiavana. Resaka inona hoe? Resaka fifankatiavana. Hitanareo raha-mpivady nareo tonga eto. Pasteur mivady. Na tsy eto ny vadinao. Aza mieritreritra ny anova. Alléluia. Aza mieritreritra ny anova. Vao manova ianao. Sanatria tsy tafiditra ny an-danitra. Mety misy mpanompon'Andriamanitra be dehibe mampianatra zany. Azo atao anao misolo vady, manaova divorce. De indraindray miraiky tapisako ao andohanao hoe azo atao. Fa za ohatrany matahotra. Matahotra. Io vadinao io. Avy ireny ny firaisan-tsainanareo roa. Raha ianao tompoky itory teny any ambony pilipitra. Zaho ny tenin'ny tompo. Didy vaovao no omeko anareo. De ny mba hifankatiavanareo de ozy izy raha matoa. Zara tsy tiany tiako. Eo tiany be resaka eo. Sy tadiriko nanaovany tia mandana mandeha rehefa tsy tamana. Didy vaovao no omeko anareo. De ny mba hifankatiavanareo. O indreo manatoko faharoa volo manao hoe miraisa saina. Aleluia satria aleluia. De ozy raha matoa. Ainao marina ny mampita azy aman'olona fa za tsy ajainao. Kepoanao ny borsa fa za tsy menao mihitsy na ny firaisan-tsaina de manomboka amin'ny olo-tianao. Inona hoe? Ataoko ao anaty fonoteny kely ty resaka tokantrano ty. Ny vady voalohany aloha tena vady azahoanao taranaka. Faharoa, ny vadinao de mpanohana anao, izy no mpiara-miasa aminao amin'ny asan'Andriamanitra. Amen. Ny vadinao, tsika moa eto fampianarana de mahitsitsy amin'ny teny, ny vadinao de sady sipanao, ny akôlitanao, no fofombadinao. Alléluia. Ny mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mangalam-pihinana ny velany de tsy ampy sipa izy,
tsy ampy akôlita izy, ka raha tianao tsy angalam-pihinana vadinao dia zao atao sady vadinao no sipanao no akôlitanao io vadinao io. Alleloia. Lazao an'izany ao akaikinao sady akôlita io no sipa raha lany fofombady hoe. Alleloia. Hitanao misy zavatra tiako ampitainao anatin'izany a. Samy hafa ny fifandraisan'ny mpivady sy ny mpisipa. Ny mpivady rehefa mifandray dia matotra be, matotra be. Aiza mamanareo, fa naninona tsy nandalo taty mamanareo, ina ny laokao. Zay zao raha mpivady. Ohatrino hoe sisa nitahirintsika ao, nga mavagina indray le boatin-drakitra kirainy ankizy iny. Le boatin-drakitra le kaikiny fandriny ireny. Zay zao mpivady. Fa ny mpisipa tena hafa mihitsy. Nefa io vadinao ihany no tsy maintsy sipanao. Alleloia. Dia ianao vehivavy koa mba mila kolona. Fa tsy za masina be ka aza manao an'izany ianao dada, za masina. Fa rehefa mba avy raha amisianao dia tonga dia alleloia. Raha izany ny ataontsika, tamana tsara ny vadinao, miraisaina tsara nareo. Halleloia. Ary ny tokantranona mpanompon'Andriamanitra ohatr' izany a, misy fanahy masina be mihitsy ao an-trano, misy ositra be, misy fahasoavana tahian'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Halleloia. Raha vao mijanona mpivady fotsiny amin'le matotra be iny dia tsy maintsy zao ny zavatra tenenina, nanenina napakatranonao, tena tsy tena za koa nefa nyteneny fanamasina napakatra mitony mbola za io a. Ny mahatonga an'io tsy ampy fitiavana le raha matona le rangahy. Fa rehefa izy nefa tsy te anontany aho izy rehefa nanao sipa fa rehefa nanao an'io ianao a, ny mpisipa zany tompoko azavaiko aminareo tsara sao dia tsy misy mahay. Rehefa aty zao ianao dia maika te ody ianao, maika te ody ianao, tsy maintsy hitako iny androany, tsy maintsy hitako iny androany. Tena mafana tratran'le coup de foudre reny izy, tena mafana be. Avy herenao amin'iny zay le fitiavana voalohany zay. Inona hoe zay? Fitiavana voalohany. Ka manomboka ao atokantrano ny firaisan-tsaina, manomboka ao anatin'ny fiangonana ny firaisan-tsaina. Raha misy mpanompon'Andriamanitra tsy mahay miray ina, tsy mahay miray saina, dia efa manomboka miangatsika zay io. Miasimba, miasimba, miasimba tsikelikely. Fa tonga eto ianao androany, azo atao tsara ny mamerina an'io. Alleloia. Ahoana moa niverenan'io? Niverenan'io tsy any amin'ilay hoe tiako ianao, tiako ianao raha nadady, tiako ianao raha vavy, andao hiverina fitiavana voalohany tsika araka ny toroten'ny pastera Tovo. Iny koa ne mila vaniny tsika hoe hitany hoe fiainako hoe. Fa zao fa ny ataonao, ianao mihitsy ny manana fanetretena. Jesosy iova, ty fo ratsiko ty, fo maloto, fo tsy azo atao ninina, fo tsy manaikitsolo fa ohatran'ny iova zany toepoko zany. Iova Jesosy. Dia ozy ny tompo manao hoe rehefa iova ianao dia zao ary za koa hanovanao. Tapa-kevitra Andriamanitra hanovanao raha vao ianao mihitsy ny vonona iova raha lasana vavy. Alleluia. Alleluia. Mity ahafantarana ho an'Andriamanitra sika. Io rehefa voalaza amin'ny Baiboly amin'io Apokalipsy io a, za matahotra an'io teny io a, matahotra an'io teny io a, ozy izy tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo de mibeba. Lay toeranao taloha zany tsarovy de mibeba. Mbola misy toy izy. Fa raha tsy mibebaka ianao dia esorika aminao ny fanaovan-jiro. Ataoko anaty fonoteny inona le fanaovan-jiro? Esoriko aminao lay ositra mampanompo ny tompo anao, lay ositra mampanao délivrance anao, lay ositra ny fitahiana ao anatinao, lay ositra misy fahasoavana ao anatinao. Ongotako dia ho esorika any amin'ny hafa raha tsy mibebaka ianao. Roviny zany teny zany no tanterahana androany. Androany ianao no mibebaka zany hoe raha efa niova ny toe-pontsika, niova hafahafa ny toe-pontsika. Dia izy ny Baiboly miverena amboary fa mifiverenanao
no amangin'Andriamanitra anao manokana sy hitahian'Andriamanitra ny fiangonanao. Hitanareo io le fiangonana hoe alefa le fiangonana de fitombavaka makarary andony ho hitao. Terena le olona anao aleloia, manao aleloia, aleloia sa tsy aleloia. De ny sasany miteny hoe aleloia fa ny sasany miteny manao tsy aleloia. De renao izy na henonao ety ambony pilipitra marary ny lohanao. Le olona tazanao manoka henonao tsy tafiditra mihitsy ny marina amin'io ary amin'ny fototra ali jerena. Any amin'ny fototra jerena melohan'ny nanaovanao fifadikanina ary amin'ny fototra aloha jerena zay vao tsy mihinan-kanina. Aleloia. Aleloia. Fa raha vao misy fifandiranao ka ianao eritreritra ozy ianao manao hoe mandeha foana io rangaha, mandeha foana io. Tsy mandeha zany io. Tsy mandeha. Betsaka amintsika rehefa malala an'izany, tsy mandeha io. Fa azonao ataony mamerina an'izany amin'ity andro androany ity. Aleloia. Aleloia. Jery an-dalatsoratra masina anankiray tsika. Atao amin'ny bokin'ny Petera. Petera voalohany toko 5. Ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Ny andininy voalohany, koa ny amin'ny loholona zay eo aminareo, izao zay namany loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, ary mpiombona ny voninahitra efa naseho koa dia mananatra azy hoe eno tsara andraso ny ondrin'Andriamanitra zay eo aminareo. Loholona io zay eo aminareo mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Misy loholona ve mety maheno an'ity resaka ty? Zay. Na ny loholona tena ilaina ao anatin'ny fiangonana. Aleloia. Ary ny loholona dia misy zavatra manokana napetrak'Andriamanitra ao anatin'izy ireny. Misy fahasoavana manokana. Raha eo ao amin'ny Baiboly zany dia mendrika ho ajaina ny loholona, mendrika azo aja roa eny. Ary tsika tanora, tsika mpiara-mivavaka, asio ajany ireny loholona ireny. Teneno akaikinao, asio ajany ireny loholona. Aleloia. Fa afatra ho an'ny loholona ndray toy izy eo Baiboly. Andraso ny ondrin'Andriamanitra zay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa misitrapo, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ondry. Imbetsaka ny nahitako an'ity zavatra ity. Ny loholona ny amin'ny fiangonana vahao ny oloko sasany dia biby fampitahorana. Vao mitranga le loholona dia miforotra ny olona. Iny loholona ranona matahotra ny olona satria mitranga ny loholona. Be dia be ny hitako loholona ny eto fianaratsio mety tsy ho zany fa raha tratran'izany izy dia tsy maninona. Aleloia. Fa be dia be mihitsy ny loholona tronko fotsiny ataony mpanjakazaka amin'ny olo fiandrasana io zay voalazan'ny Baiboly. Manjakazaka ny loholona dia tokony manohana amin'ny vision le pasteur
fa tsy izy ndray no migrevy manao hoe tsy maintsy tenerana ro pasteur zay tsy manaiky an'izany tsisy vola atao mpiangonana. Le pasteur no men'Andriamanitra vision, izy ndray lasa mbana be atao mbany ato manao hoe tena tsy mety zany ary de voatariny ny akamaroan'ny olona. De aveo le asan'Andriamanitra tsy manderaka amin'ny tokony izy. Ny olona mpanohana visiona mpanompon'Andriamanitra manampy. Alleluia. Ny olona de mahasolo toerana pasteur rehefa tsy hoe le pasteur, mahasolo toerana mpanao délivrance mpiandry sady mpandroaka devoly no mpitoroteny zay anjara ndraiky tsaretrarehetra zany iefona io olona io. Manao lo aleloa kely raha lalona zero masiny namany. Zay. Alleluia. Raha toy ianao zany lo olona reny le tsy azo alaminy reny, vakio tsara io baiboly io, aza de manjakazaka loatra. Alleluia. Fa sady mijaly ny fiangonana no mijaly ianao, no mijaly ny zaza madinika. Nafaly na tsy faly mity hafa. Alleluia. Alleluia. Iresaka kely mahakasika ny io groupe d'accueil io. Izy aby izy ny mpampiditr'olona. Le groupe d'accueil reny mba tonga eto. Reo misy anankefatra reo. Hitanareo asa tena sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra. Io resaka hoe groupe d'accueil io. Io aloha voalohany tsy mila olona masika. Raha masika zany toerana misy anao ndany anao mitsofoka remy intercession ry dia any anao manala ny fasianao. Miala ny fasiana. Fa tsy voantso amin'io ianao. Alleluia. Ao Antananarivo ahitana an'izany misy anabavy misy rahalahy masika. Le olona vaovao. Tsy azo hipetrahany eo. Toerany madame pasteur eo. Miala eo ianao. Masika. Ilaina olona tsara toetra sady tsara fanahy mahay miresaka. Amen. Tonga ery le olona ery ambaravarana ery. Tonga soa tompoko, tonga soa ato amin'ny trano fivavahana vaony oloka. Eto moa le atarandolo, tena eto mihitsy. Ndao mandroso efa ho ery zositsito ndao. Ndao mandroso. De tsy miteny zany le groupe takeo manao. De dafa place eo anananao araka izay mapetipety anao. Ery amin'ny hazo ry fa aza mipetraka amin'ny fotsifotsy fa réservé io. Fa aterinao mihitsy izy. Avy pasteur ery zao ty. Ohatr'izao ny fomba fandraisana azy. Ndao tompoko, ndao mena toerana ery. Raha ohatra tsy maintsy hipetraka ery amin'ny hazo ery izy, de miteny mihitsy ianao. Eto sisa ny place fa ty tsy hoe place réservé fa efa misy mipetraka amin'ireo toeran'ireo. De ndao ianao mba ery. Le fony le olona amin'izay mba tony tsara. Fa raha délivrance nataon'ny fo no ataonao eto, nefa le olona ataonao marary fo, de lasa avoroeny ny aretim-pon'le olona, tension 17 latsa 21. Zay pasteur. Ilaina tsara mahay mandray olona. Tsy ilaina olona kizitina. Raha vo kizitina ianao, raha olona miavinavina ianao, mandeha any ianao manao intercesseur vao tsy mizatavan'olona. Alleluia. Ao izy voatefy tsara mihitsy, voatefy tsara mandohalika ao. Fa ty groupe d'accueil ty zany mila olona sarika tsara, malemy fanahy, tena babo mihitsy mifon'ny olona. Be de be le pasteur mitory any amin'ny télé, betsaka ny manao fitoriana any amin'ny radio. Babo ny mahafinaritra pasteur le toriteny. Tena babo mihitsy. Fa le groupe d'accueil reny mamoaka an'le olona. Le groupe d'accueil tsy mahay mandray olona izy. Tsy ataontsika misy votsotra mihitsy ny olona taomitsika ho any an-danitra. Raisina tsara. Halleluja. Na any amin'izay toerana misy atsika any ambanivohitra na any amin'ny distrika misy atsika any, raisy tsara ny olona. Ny groupe d'accueil dia tokony tena isy foana.
raha mba mety a ny groupe d'accueil de tokony mba misy tenue mba manaranara-penitra. Alleloia. Mba manaranara-penitra ary na ny saron-doha azo atao mitovy amin'ny famatoran'ny saron-doha rehetrarehetra le izy, fa mba ataovy ohatrany mba mahasarika olona, fa ohatrany saron-doha nde hitsongoanana zany. Alleloia. Alleloia. Amboary tsara ny fitafiana mba zay anananao a, fa mba amboary tsara de mangataha koa amin'ny tompo, mangataha amin'ny tompo, fa omen'Andriamanitra fitafiantsika. Nahoana moa ny olona mahazo ka ory ianao tsy azo nefa samy zanak'Andriamanitra no soran'ny fanamasina zao. Alleloia. La zao ny akaikinao samy soran'ny fanamasina menaka ka nahoana reo tsy azo. Alleloia. Zay ny amin'iny resaka groupe d'accueil iny. Aterinao tsara ny olona amina teny malefaka, tsy mahazo masika. Raha mahita zany nareo ka miteny le olona masika le olona, de tenena amin'ny tompona ndraiky izy hoe ohatrany masika loatra izy fa mena aloha izy mena andraikitra ambonimbony kokoa. De le andraikitra ambonimbony kokoa mena azy atao voafototra mivavaka re. Iny ambony be iny eli de olombelona takatsika ihany fa nahery mivavaka. Alleluia. Zay a. Alleluia. Hitanareo a, ny hira fiderana, ny baiboly de milaza fa Andriamanitra de mitoetra eo ambonin'ny fiderana. Zavatra anankiray loha ihany no mampietsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiderana. Raha tia hampiala an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany, de tsy ny lanitra ny toroana ohatr'izao mietsehanao. Fa zavatra ray loha ihany no mampietsika anazy eo amin'ny toerany de ny fiderana. Miala mihitsy izy eo amin'ny seza fiandranana de mipetraka eo ambonin'ny fiderana. Noho izany a, ny fiderana de tsy azo ao maivanina. Alleloia. Asesiko tsara ny ampianarako anazy melohany resako aty ambony pilipitra. Iresaka aho mahakasika ny mpitarika fotoana, na vehivavy io na lehilahy. Ny fanamariana hitan'ny olona de zao, ze de volo tonga ato miala, be de be ny aretina sitrana, be de be ny olom-bovonjy. Fa ny tsy mahatamana ny olona de le kikika ny mpitarika fotoana eto. Raha ika. Ianao tena aminao andro any, tsy maintsy iona ny tompo ianao andro any. Nasao hoe amena, ianao ray tsy maintsy tonga any an-danitra e. Alleluia. Ataontsika le hira manao hoe afatra ny lanitra e. Mitabataba mandra-parivo ny andro. Alleluia. Tsika ato raha hitabataba. Atsika no mahafinaritra amintsika matanjaka. Ny olona ohatrany tsy reraka zany tsika ato raha matanjaka be. Amin'io mitabataba io. Asiny le rahalahy anankiray zany. Ay, vao miakatra ambony pilipitra izy. Ay, ina ary ty hoa. Asa taizany nazahoana zany aretiny zany. Ny fitenenana an'io zany ny feverany mampirehitra an'le fotoana. Ay, manavika ny tompo. Ay. Aretiny zany tompoko. Ino zany? Na io le misaotisaoty be. Mbola ho lavitra ny lalana anaka. Alleluia. Ianao nareo tsara. Ianao zany mieritreritra hoe
aretro amin'ny fiderana mitsinjatsitsako reto olony reto dia ahafaly io fotoana io. Ndao ataontsika le décidé. Tena mieritreritra hoe alefo décidé dia misy zavatra esorina dia misy zavatra ampiana. Alleluia. Misy fotoana ianao rehefa mitarika fotoana na any amin'ny toerana misy zava-maneno aloha dia ho an'ny mpitendry zava-maneno a, raha manao an'ilay fond kely iny ianao dia aza atao mafy be, le mifanala baraka koa manahirana be, ataovy ambanimbany zava-maneno. Manjary mitaramena amin'ireny mpitendry zava-maneno hoe tena mifamely akaika. Fa ny zava-maneno zany somary atao ambanimbany, tonga dia efa tokony kopy amin'izany ny mpitendry zava-maneno. Alleluia. Hoe ambanimbany. Ny mpitarika fotoana, misy fotoana ianao afaka mitabataba, fa tsy iny foana mandra-parivony andro. Eritrereto amin'ny 5 ianao manomboka mitabataba, amin'ny 2 na amin'ny 3 ny fiangonanao vao miala, ny zavatra azonao aretinandoha, areti-bavony, fa arerahana, fa kisidinana. Ny olona mety mahazo hery fa ianao tsy salama. Any ianao vao mitaraina madamanao, marary ty ilany ty, marary ty ilany ty, marary. Potsipotserina, aza potsipotserina zany so tapaka lalana ty tsy azo orona. Reraka ianao satria ianao tsy mahay an'ity jeu de micro ty. Ny fanaovana an'ity micro ty a, misy fotoana ianao eto Jesosy manaritra eto izy, miaraka amintsika eto ny tombo. Ho ataontsika ilay hira manao hoe raha mivory eto sika izao, au lieu de hoe ataontsika ilay hira manao hoe raha mivory eto sika izao, teneno akaikina hoe raha mivory eto sika izao, tsakana. Ireo karazana olona efa nazo an'izay fahazarana izay dia izay mihitsy ny fanaovany azy. Nefa tena tokony raha mivory eto sika izao mianarana, eto ny fanahy masina. Mba mianara amin'ny teny moramora. Ndao hitsangatsika dia mba mianatra amin'ny teny moramora amin'ny akaikinao anao hoe ataontsika ilay hira manao hoe somary mba mianatra kely hoe azafady. Ao mianara mihitsy aloha pasteur aloha. Manjary tsy hoe lavelona amin'ity mitabataba ity tsika. Alleluia, amin'ny ahafantanana ho antsika rehetra. Mahazo toerana. Azonareo ve aloha ilay zavatra tiako ampita ambiny? Misy fotoantsika ty ambony pilipitra, sady manao an'izao paozin'ny tanantsika. Alleluia! Avy eo mitaraina reraka ohatran'ireny inondreny. Mianara mba amin'ny teny milamina. Alleluia. Iraitsika ilay hira manao hoe Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataon'ny tananao. Dia manao animation kely ianao. Tena mahagaga izao Andriamanitra izao. Raha marary ianao tonga eto, ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy voatery ianao teny manao ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ianao mivandravandra amiko. Fa afaka amin'ny teny ianao. Jereo tsara fa manasitrana izany teny izany azy, ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afaka ianao androany. Satria eto ny fanahy masina. Manarika eto amin'ity toeran'ity ny fanahy masina. Halleluia. Halleluia. Au lieu de teny manao misy zany a. Tsy any amin'ny Remany misy an'izany, na any amin'ny Pentekotista mitambatra, fa ato tanàna mihitsy. Aiza misy an'izany? Ato tanàna. Ato tanàna misy an'izany. Mba mianara zany mba hoe mba zavatra qualité. Inona hoe? Qualité. Qualité ny zavatra ho aseho anao amin'ny olona. Amen. Raha voatery tsy maintsy teny mafy ianao, ataovy mazava tsara ny teninao.
Alleloia. Atao mazava tsara ny teny. Ho atao tsika nira fideranan'Andriamanitra zay mitondra ny lohateny manao hoe feny fiderananao zay ray ka misaotra anao noho ny soasesena zay nafafinao taminay. Alleloia. Io dia teny an'lehibe. Atao tsika lahira manao hoe feny fiderananao zay ray ka misaotra anao noho ny soasesena zay nafafinao taminay. Dia sady mamafamafa kely aloha. Tenena akakinao hoe feny fiderananao sepotra amin'io ianao a. Aoko tsy ilamine. Lao ilamina. Lao ilamina mbola lavitra ho an'ny lalana. Ary misy olona tsy ho tamana tamin'ny fiangonana misy anao amin'ity tabatabanao ty. Ianao ane no tabataba fa ny olona tratranao izy androany. Fa tsy ho tamanao izy satria hatrany mandehanako tanao zay. Ohatra misaviritaka ny saiko. Ohatra ny marenireny zany ny sofitro. Le tabataban'le pasteur, le tourteniny aloha hitako hoe mipetapetaka za mihitsy fa za tsy hiverina antsomba. Le sofitro tena marenina ny sofitro, mikorotana ny saiko amin'le zava-maneno. Alao alamina. Alleluia. Alleluia. Hitanareo na ny zava-maneno io a. Indrindrandrindra ho antsika le mpively batery. Aza matahotra hoe tsy heno ny batery anao. Eny foana io. Le batery ilaina fandrandray izy io makarary andoha. Maneno mafy loatra. Tery zalandra ray matahotra hoe sao de tsy heno ary zany anazy zany. Ny tiano tanana mihitsy mantsy hoe tiano aseho zany tena efa prony aty e. Ke anao zay le tonga de manaky anao hoe pro e. Iza. Alleluia. Ekena fa efa pro anao fa zao ataovy milamina tsara. Milamina tsara. Alleluia. Atao inona tsara hoe? Atao milamina tsara. Mahafinaritra be ireo raha vao feantsika zany a. Ohatrany hoe mampime kely misy vazovazy kely fa raha vao feantsika zany a. Na ny député aza hivavaka ao. Amen. Na ny tompona ny rakitra ambony manomboka hitsofoka ao aminao ao. Alleluia. Amboary misy fomba fiteny zany milenarana mihitsy. Milenarana amin'le tabataba io. Hitanareo misy rehefa mitory-teny ianao a, ezao mikaroka vocabulaire maro samihafa. Misy mpitory-teny marian'ny olona. De ohatran'le raha anankiray mpivavaka mifanatitra zay. De teny miverimberina le izy. De misy mpitory-teny manao zany. Ny an'le raha lampanao fanatitra zay ry tompo Andriamanitra. Tahiry tompo Andriamanitra ifanatitra tery tompo Andriamanitra. Nanao an'izao fanatitra zay zao ry tompo Andriamanitra. Reto ny fonay ry tompo Andriamanitra. Ka mba ho tahina ny asan'ny tanànay ry tompo Andriamanitra. Ianao efa nilaza ry tompo Andriamanitra manao hoe manomeza de mba omena ianareo. Ka zao no izy ry tompo Andriamanitra. Efa nanomeza zay ry tompo Andriamanitra. Fa bavalio zay ry tompo Andriamanitra. Fa misy mpitory-teny mamerimberina zay teny, mamerimberina teny, tsy zay ny olona zay, fa miverimberina. De ozy ny olona hoe tsy lasa lavitra mihitsy ty fa maneringely mihitsy ty teny miverimberina ty. Alleluia. Gavan-tanana ho an'ny tompo. Ohatra zany na ny ety ambony pilipitra. Ny zava-maneno sy ny sono ary ny mpihira de mifameno foana. Alleluia. Mifameno foana zany hoe tsika mpihira de raha mba azo atao de asio répétition ihany. Alleluia. Asina inona hoe? Asina répétition mba tsaratsara l'izy am'izay fotoana zay satria misy olona de tena isaona leson sy fiderana io no maresy lahatra anazy. Fa raha vao tsy mandeha ny ety anoloana ety de tsy ho tamana mihitsy izy. Tsy ho tamana mihitsy izy. Fa mba ny ety anoloana zany hoe mba misy zavatra mahafinaritra ety. Mba misy zavatra mahafinaritra ety anoloana ety. De aza mizatra mikikika be. Aza mizatra mikikika zany ny mpihira. Andriama
ny taemagaga. Tsy mivalana zay a, tsy mivalana zay fa mikikika. Ny zavatra nataony tanàna. Misy mpihira mantsy mikikira satria matahotra ny tsoeny ny feoany. Alleloia. Hitanareo misy karazana mpihira mihitsy manao an'izany a. Manao feo voalohany izy aloha, de hitany fotrany tsy malazalaza, ivadika troisième fois ozy, manao an'ilay feo kely ambony indray izy, na ariany deuxième mari indray, de eniny hoe ohatra tsisy manao le deuxième, tazomiko eto ty aloha. Iaho tsy aty alalany fa ataoko deux io. Zao ny anaovanao azy, alao ilamina tsara ny fiderana, de hitantsika tsara nefa raha mirendra araka ny tokony izy, sady voaray tsara ny groupe d'accueil izy, voaray tsara n'le pasteur, resy lahatra be izy amin'le fiderana eto ambony bilipitra. Ny hira tokony milamina de ataovy milamina, aza asiana rythme. Inona le hira teo iny? Le roatra milamindamina lasa raha misy rapidapida teo iny. Andriama ny taemahag, ohatraohatran'izany. Teo zao nisan'izay. Hira tokony milamina tsara, lasa misy rythme le izy. Alléluia. Zay ny ilana an'le répétition, de mifanitsy ary mifanitsy ampitiavana, zay ahitsy tsy mahazo tezitra. Amen. Tia tananao any tompontsika. Mahafinaritra ny izy. Iresaka kely aho a mahakasika ny mpiandry, ny intercesseur, ny diakona. Izy ny diakona, intercesseur, mpanao délivrance ato. Aiza tsangano tanana ka misy bedy mo. Enonareo tsara. Ny afantaran'ny olona tsika de fiangonana mahery mivavaka. Fiangonana manenina? Ny afantaran'ny olona tsika de fiangonana manao délivrance. Io. Ary natson'Andriamanitra tena hitako mihitsy hoe misy fahasoavana manokana mihitsy napetraka Andriamanitra atao anatin'ity fiangonana ity amin'io resaka délivrance io. Ary raha ohatra ianao ka mpanompon'Andriamanitra tsika pasteur na tsika mpiandraikitra, manomboka tsisy olona atao délivrance tsony ao am-piangonanao, mitory teny fotsiny sisa ny ataonao de mitory teny ny famely ao. Am'sivony mety tsika, zao amin'ny ray folo sasany, tara ianao, ho tara aminao koa ny lanitra. Mifamely fotsiny sisa. Mifamely satria navototsika ilay famezam-pahasoavana nomenatsika amin'io resaka délivrance io. Noho izany, nany amin'ny toerana tsisy radio aza, mety foana io raha mivavaka ho an'ny marary ianao ka sitrana ny marary, iny olona marary iny mitaona ny namany. Alleluia. Fa raha ohatra tsika ka adinotsika ilay fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fanaovana délivrance io, lasa ohatrany manao atsirambiny zany, manadino an'ilay fahasoavana na ny mpanao délivrance na itsika pasteur. De zay le teniko anareo hoe misy fanaovan-jiro miala tsikelikely ao anatin'ilay izy. Fa tsika mpanao délivrance miverena ianao manao asan'ny tompo, verena fitiavana voalohany, ataovy ny asan'Andriamanitra. Alléluia. Ny intercesseur de io ny pilen'ny fiangonana. Raha tsy haiko tantsika any amin'ny faritra misy atsika any na neto Fianarantsoa, manahoana ny sampana intercesseur. Fa matoa mirehitra ny torotenina mpanompon'Andriamanitra eto, akoatra ny fanoloran-tenany, de misy fiaraha-miasa matanjaka be ny intercesseur. Matoa mbola misy tanan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana anankiray, matanjaka be le intercession. Alléluia. Alléluia.
matoa misy olona tena ianinao hoe voatahiry amin'ny manompo an'Andriamanitra, eo ihany ny toriteny, eo ny fampianarana, fa anisany mahatahiry olona be dia be, matanjaka be ilay intercesseur. Ka io avereno raha somary marisarisa ny intercession any aminao any, io sampana io, aleo ary ny sampana hafa, tsy hoe manamaivana ny sampana hafa, aleo tsy misy toy izay ty sampana intercesseur ty ny tsisy, fa io no anisan'ny tena hoe hery lehibe ao anatin'ny fiangonana. Ny tiafatanana ao an'Andriamanitra. Mazava aminareo hoe zany, samy manana ny toerany daolidaoly ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny fiangonana, ary mifameno ny asantsika rehetrarehetra. Tsisy sampana mandeha ila zany, fa ny sampana rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana dia zao mandeha tsara daolidaoly zany asan'Andriamanitra zany. Tapitra ny adiny roa, iveriny eo vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefety izy mba Aku nanisik, ampunya pala.